Aingo paradis anisan'ny tanandraikitra maromaro tany nivona ministera ianao teo aloha teo ary mpampianatra ihany koa miresaka fahasalamana, resaka fampizinana ara-sakafo resantsika voalohany satria teraka resabe izy io teto amin'ny firenena ary mbola misy amin'izao fotoana izao ny manaraka fitsaboana tamin'ilay resaka fampizinana ara-sakafo sy fanampizinana ara-sakafo ny fahitanao an'ireny zavatra ireny tranga ireny mandeha ny resaka teo tany amina resaka sakafo le izy tsy fampiny fanaraha-maso teo anivona ministera sy ireo tompona andraikitra maro samihafa eto ianao hiresaka mahakasika izay entoboko isorana be deabe ianareo nanome sehatra ahafahana mifampiresaka manoloana ny raharaha-pirenena izay mitana ny sainy maro mahakasika an'ireny fahafatesana zandry zanaka maro be izay tena nampalahelo ary nahavaky fo hatreto mbola tsy hita popoka hoe aiza ho aiza ny valin'izay analizy natao na ny fanadihadiana izay ny maty efa hitantsika hoe ny raharakopana ny marina dia adidin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no tokony mitondra ny fanazavana rehetra ny tsy fampiana fanazavana manko dia mety hiteraka tsaosonono izay miteraka fikorotanana maro amin'ny fiainany malagasy izay tenena hoe tena anatina fitaintainana ny rehetra miteraka voka-dratsy be deabe na ho amin'ny fiariana ho an'ireo madinika hatramin'izay izay niezaka ny velona tamin'ny herin'ny tenany raha tsy ilaza fa tsy ny mpivarotra kafe sy mofo sy ny composé dia voakasika daholo hitantsika tany anaty-majojo serasera ny hoe mitomany mihitsy ny mpivarotra satria matahotra ny ainy ny olona dia tsisy manjifa ary faty-antoka no hita zany maloana n'izay ka maika be ny tokony ho famoahana izay tena antony marina hoe intoxication alimentaire marina ve ity tranga ity sa empoisonnement sa ilay botulisme izay resahana mampieritreritra andresanao teo no mahakasika ny anivony hoe fahasalamam-bahoaka tsy dia misy vaovao mivoaka ofisialy eo anivon'izany hoe fahasalamam-bahoaka izany raha ny ministera no resahanao teo amin'izao fotoana izao nalefa nivelany ilay fitsirihana natao tamin'ilay resaka fampizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza teny azo lazaina fa efa herinandro mahery izay mbola tsy tonga ilay valilay fanadihadiana natao any ivelany ihany tamin'ilay poto-tsakafo no nanaovana fitsirihana mety hoe inona no mahatonga an'ilay hoe tsy fisiana vaovao ofisialy mivoaka ao amin'ny resaka fahasalamana izany raha ny fahitany aingo paradis zabanko miantso ny tompona andraikitra foana eo anivo fitondrana satria ny tenako manokana dia isan'ny mafana fo amin'izany fanohanana ny filoham-pirenena satria fantatro ny fahavononana izany filoham-pirenena izany fa eo amin'ilay fandraisana andraikitra natitra teriko sy antsoko foana hoe tokony omena vaovao marina ny olona mba hialana amin'izay tsaho izay ankehitriny tena hoe tsy dia mamoaka vaovao izany ministera izany ary mampatahotra be za moa rahantsika mahita fa ny antso mihitsy hoe rehefa tsy mahavita ny asany izany ministra izany antsony izy mba hiala tsy karitra mankony satria na eny anivony hôpitalim-panjakana zarara misy mpitsabo miasa ireo mpitsabo matianina hitantsika ny sehatra niaraka tamin'ny vahoaka hatramin'izay tsy tazana fa mpianatra raha avokoa menanivony izay hôpitaly izay nataoko hoe présent eo ara mety amin'ny fotoana andehanana ny tompona andraikitra eny isa no mizaka ny vokany ny vahoaka madinika foana ihany no mizaka azy ka mahasarotiny satria ny tena efa nitolona hatramin'izay ary na inona zavatra ny lalovana mahakasika ny ady natao teto amin'ny firenena dia tsy natao ampiemitra misy fotoana amin'ny tena tena tsy teny fa marary avao ny aim-bahoaka no kasihana dia mahatsiaro marary ny tena izany dia miezaka maneho hevitra sy mitondra ny etaeta foana satria mino hoe na hoelana ho aingana tsy maintsy hoeno ihany izay antsoantso izay raha olona mpitarika tahaka anay ary no angina iza tsony ny teny eto amin'ny firenena ka ho ay manokana rehefa marina ny joroana dia mijoro foana ary tsy manatahotra ny tahotra ny esorina tamiko tamin'ny fotoana izay nisedran'Andriamanitra tany amin'ny toerana izay namonjanina ataoko hoe nitoriany ministera ny fahasalamana fa androany mbola mijoro midika hoe ny marina ny joroana tsy manatahotra namoizana naina ary raha mbola aso ny vahoaka malagasy tranga ny zavatra mampalahelo no nisy tamin'ireny resaka fampizinana ara-tsakafo nyseho teny Amerika Asimo ireny maro no mitondra fitarainana hoe any amin'ny hôpitaly tapaka jiro ny marary nampatoriana tamin'ny tany tsy ampy ny mpitsabo mpianatra rano mandray ny marary tsy dia niresaka mihitsy ny teo anivona ministera
aiza zany tam'ireny zavatra ireny mety hoe inona ny fahitanao a mahatonga n'ilay resaka ty ambadika indray no mandeha be no le vaovao ofisialy raha miresaka fahasalamana manokana no resantsika ady mangatsika no misy amin'ny mpitsabo mampiasa fahasalamana sy ministre ny fahasalamana ny zavatra misy a dia matahotra ireo mpitsabo no ity ministera ity zay tonga dia managadra avy hatrany rehefa misy zay fanehoan-kevitra zay ary miandrina rehetrarehetra zany hoe inona lay valiny lay fitiliana hatreto na ny mpitsabo mpiasa amin'ny fahasalamana na ny ataoko hoe ny vahoaka dia samy miandro fatratra n'izay valiny zay analizy fitiliana zay natao zay tokony ranorara sinitsiny a tokony mba efa mahazo avao ny malagasy satria ankoatran'ireo fianakaviana zay nanana ny maty teo tamin'izay vokatra zay ataoko hoe fanampozinana ara-tsakafo zay dia mitebiteby ihany koa ireo mbola velona hoe anao ahoana satria tena lazaiko anao hoe misy fiatraikany izy na ny ao tokantrano raha amin'izao na raha tsy resaka afa-tsy le donaty natao hoe isan'ny nahafaty olona ty ny ankizy tena tian'io fa lasa tena mampalahelo zany mijery an'le vokatra le izy hoe lasa tsy satsy tsy mihinana donaty rehetra lasa tsy hohanina anaty le izy ka antenaina mba hisy vaovao malakilaky zany anairana tompona andraikitra rehetra aza lotoina aza pitehana lay fanantenany malagasy amin'ny filoham-pirenena hoe hitondra fanivana eto amin'ny firenena antenaiko fa manoloana ny antsoantso zay efa nataoko sy ny ireo namana hafa dia mihaino anay ny ministera fahasalamana dia ny filoham-pirenena ihany koa dia mihina hoe olon-kendry ay ametra-pialana izy mialohany tokony ho fanesorana azy ao amin'izay gouvernemanta zay azo lazaina fa efa tapitra ihany lay enimbolana raha hoe resaka gouvernemanta no resan'iny paraty ministera maromaro no navoaka ny gazety iray mpiseho isan'andro efa ratsiratsy toerana isan'izany ve zany ny ministera ny resaka fahasalamana sy ty amin'ny resaka varotra za manokana androany tsy hoe fankalana be fahatana ilay ministera fa zara vao mahakasika ny tontolo fampianarana ny fahasalamam-bahoaka ny ministera mpianiponina dia tena sarotiny satria ny malagasy dia arenako ninona tsy fitoviana fijery ninona tsy fitovia-kevitra ao anatiny zay ataoko hoe firehana politika zay dia manandanja loatra amiko ny hainy malagasy pirahitandrazana amiko ka tsy nahefa ny adidiny ty ministera anankiray ty raha tsy resaka afa-tsy ny tazomoka zay mamono olona be dia be any aikongo ankehitriny izahana sarotsarombany zay ny zavatra nisy raha nisy ny gouverneur nanao ny fanehoan-kevitra mahakasika ny totalinisa dia mazava ho azy fa tamin'ireo mpiandraikitra any an-toerana ny nangalana ny vaovao hoe zao ny isa ny mpitsabo dia manafina an'izay isa zay no nitahotra ny reto ampitantany eo anivon'ny ministera fahasalamana reto ka androany tena teneniko hoe mangataka ny fahendrenareo satria mino hoe ny toerana zany rehefa hita fa tsy vita dia fahendrena no mamela azy fa misy olona hafa mahavita betsaka eto fa hatreto aloha zany ny résultat raha ho anay mpisehatra sosialy indrindrandrindra manakaiky ny vahoaka rehetrarehetra akoatra ny anaty ny fikambanany société civile ny tenako dia mikaikaiky tsisy tsy mitaraina amin'izany hoe hôpitalim-bahoaka sy ny sisy zay ka zay ny teneniko hoe ny mpitsabo zareo endry efa zay mihitsy satria ny tena mifanerasera rehetra misy ny fitarainana be dia be alefa aty anatiny mifandray amin'ireo mpitsabo ireo zany dia hoe tena aleonay ohatr'izao avelanay fotsiny dia hita filoham-pirenena io avy eo fa zay tsy mahavita hoe zay nianatra fahaizanay le izy zay tsy baikiona amin'ny asanay fantatray zay ataonay fa matoa zay tonga amin'izao stady zao marary tanteraka ny tontolo ny fahasalamana eto a Madagasikara ka tsy vitany sarotsaromana fotsiny izy moa somary manao ady akamitaka akafetsena ihany raha ny zavatra misy satria tsy ratsy ilay CVO mialatsiny fa tena somary miteny kely an'ity resaka ity satria atsika malagasy ny CVO ary riareny fananana azy fa nisy ny ataoko hoe efa fikarohana nataon'ireo manam-pahaizana rehetrarehetra tany alohany amin'ny hoe fanafodiny zay tazomoka zay 3 andro monja dia masitrana ny olona ka raha anatin'izao fahafatesany olona marobe zao tsara ilay mandray CVO
mba ho ampiakarana an'izay hery fiarovana ny malagasy zay efa mba noho ny tsy fanjariana ara-tsakafo zay fa kosa lay ataoko hoe fitsaboana tokony hoany rehetra miarana hiditsika tao anatin'ny pezan'izany ministera fahasalamana zany amin'ny fanentanana ny olona irovana amin'ny ady atao amin'ny tazomoka dia ny fiompiana ganagana no nentiny hitariana olona hoe mila miopigana dia reny mihinana ny moka ao lieu hoe nisy ny lay tokony ho zaraina ho an'ny olona akoatra ny fanentanana ny fanadiovana ny manodidina ny lobolobo mbola tany amin'ny ataoko hoe ambaratonga fototra dia efa novoiziny zany ka amiko efa tsy izy tsony lay ataoko hoe etika entina hiadiana amin'izay tazomoka voizany reto ataoko hoe mpitantana eo anefa ministera reto dia tena mba miangavy raha azo atao omeo ny manam-pahaizana ny sehatra ny tontolo fahasalamana olona nianatra manokana mahakasika ny fahasalamam-bahoaka mafeny santé publique no tokony hitantana zany ministera zany ary antsoantsiko foana misy fandraisany amin'izany ve no mahatonga ny dokotera malagasy manao fifananana iraisampirenena mandeha any ivelany daholo ny akamaroan'le mahavita fiofanana fa lasan'ny mpianatra no mandray ny marary malagasy tsy te hiresaka betsaka an'io satria tena frustre tena hoe matahotra be satria aloha tsy izany hiresaka azy fa fantatry ny ataoko hoe mino fa manaraka akaikin-draraha-pirenena ny mpitantana rehetra ny prime ministre lehiben'ny gouvernement ny filoham-pirenena fa tandindomindoza tanteraka ny eo anivon'izay fahasalamam-bahoaka izay raha toa ka miandry sy mitaretrretra amin'ny resaka fanapahan-kevitra isika ankoatran'ny resaka fahasalamana dia isan'ny misedra olana ihany koa isika amina resaka solika amin'izao fotoan'izao ny resaka herinaratra ihany koa ministera ny angofo mazava ho azy hoentsika tsirairay reo ny resaka solika amin'izao fotoan'izao dia crise eto Antananarivo efa ilaharana zany solika zany amin'izao fotoan'izao ary efa ferana ihany koa ary ny fifidianana azy eny amin'ireo fivarotana sasany ihany fa hitanao an'izay resaka solika zay inona no tokony atao zany mandeha ny resaka any amina hoe resaka fitanterana no mahatonga ilay solika tsy tonga eto Antananarivo mandeha ny resaka any ambadika fa efa tsisy tsony solika atao masinao vao andro vitsivitsy ny ministra no nilaza tamintsika nakasika ny hoe ampy ny solika eto Madagasikara tsy tokony hisy ampatahotra fa angamba ny mino ahako maloana nyzao ataoko hoe zava-misy tranga rehetrarehetra dia hitondra fanazavana amin'izay izy ny tena moa efa teo anivon'izany MEH zany ihany koa mahafantatra ny olona nasedrainy zany ministra Pia zany indrindrandrindra ny resaka jirama izay tsy tongatonga ho azy avokoa ny zavatra rehetra fa misy evenina fa ho antony politika avokoa ny ao ambadika reny dia ny vahoaka foana ny entina ampiororona ao anatin'izay ka fitoniana tsy maintsy ao anaty fitoniana foana no ahitana vahaolana nataoko hoe aninona sika mino fa misy tompona andraikitra dia hita vahaolana aingana amin'izay famatsiana ny lafiny ara-tsolika izay zany eto Madagasikara raha ny resaka jiramandray nisy an'ilay hetsika nataon'ny syndikan'ny mpiasa mivondrona ao amin'ny tambabe tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity fahitana ramatoa haingo-paradia an'ilay hetsika fitakiana ataon'izy ireo ao mitaky ny fametram-pelan'ny tale jeneraly ohatra ny jiramata ny atoliara ny eto Antananarivo le hoe tsy fanekina ny sata vaovao teto moa tena nanaovana serasera be le teto Antananarivo teny Amandro Seza teny izampatra nahitana n'io hetsika natao io tamin'ny talata lasa teo tsika mahita ny réseau andreo mafia ao anivou an-jirama zany tena matanjaka zany tsy azo tsinitsiny avina satria maninona mpanan-karena be daholo ny ao anatin'ny jirama io fa ny vahoaka no lasa mahandro ao anatin'izay olana sedraina eo anivony jirama zay tsy tongatonga ho azy io iaho fa mila fandiniana lalina raha tsy ahivontsika tsara tamin'ny volana June tanoany ny filoham-pirenena dia natsikaritra ilay fahaverezana solika 10 camion 10 citerne voatsy ela nahasarona ilay 20 citerne izay tsy hita teo anivony zany orinasa jirama zany nampanao audit eo anivon'ity société ity ny fitondram-panjakana everiko fa misy antony daholo zany zavatra rehetrarehetra zany dia tsy maintsy raha vidina solika 20 citerne zany vola be zany ampy ataoko hoe anetsihana izay tokony etsihana rehetra ka
mino fa samy tompona ndraikitra ny rehetrarehetra maolo-pirenena za moa efa hitanao ny teniny aminay zay te hiresaka loatra ny izy ity nefa fiainam-bahoaka le izy dia ny tena efa zatra n'izay hoe olo-pirenena tompona ndraikitra dia tsy milavolefona mihitsy fa miezaka mijery foana rehefa misy hoe inona marary ny vahoaka dia mijoro hatrany dia mino fa ny filoham-pirenena sy ny premier ministre dia hita fa olana aingana fanazavana ny mahakasika ny ary ny tena angatahako ny ahafahany ny hoe mba hiasany eo anivony inspecteur d'État amin'izay amin'ireo fangalarana amin'ny orinasa-panjakana rehetra tokony hoentitra indrindra ny ao amin'ny Bianco ny fanodikotonam-bola-panjakana izay isan'ny tena mampahantra raha jerena manko izany Jirama izany tena isany ataoko hoe mampidi-bola be dia be indrindra afa isany hoe mikaikaiky isika amin'ny resaka télésage ary io tsy misafidy hoe tia mpanohana fitondrana na tia mpanohitra fa miaraka mizaka n'izay avokoa ny rehetra dia tsy hanao amban-javatra n'izany ny filoham-pirenena fa mino ahita valiny aingakaingatsika mahakasika n'ireo tsy maty manota amin'izay ny tadiavana azy sy hanomezana famaizana azy na iza na iza ao ambadika dia tokony azo ny sazy azy ny tsirairay fa tsisy hoe satria tia ianona ny ao ambadika izay manko ny zavatra misy eto ny madinika matetika no lasany amponja fa ny ataoko hoe tena tompony ketrika dia tsy any anaovako antso mbola misy mpiasana Jirama teknisiana anankiroa any amponja amin'izao teo amin'ny heritaona teo mahery teo no anaovako ady mahakasika ny fanafahana an'izy roa reto mbola iantsoko hatramin'ny andro any satria boky émissaire natao fotsiny hanaromana ny tsinety teo anivon'izay Jirama izay dia misy foana ny victime ka ny mpiasa madinika tsy hometsiny manaraka fotsiny izy mety tsy haitsika izay zavatra ny ambadika ny fakananarana ny rehetrarehetra zao ohatrany hoe misy ny promotion mivoaka dia misy ny fitarainana tonga dia hoe misy sy tafiditra ireo izay heverina ho tsy maray tetika sy ny sisa mitika iantsoko ny manam-pahefana rehetra eo anivon'izay ministera pia zay ny jerena fa za dia isan'ny tsy anaika raha ohatra ka misy olona voailika hoe nisy ny fanatsarana ny entiny ny eo amin'ny resaka fitantanana ny tokony mba hijerena ny reto mpiasa madinika amin'izay zo tokony isitrahany reto raha misy ny fanavaka vana dia tsy azo ekeny izany zavatra izany na koa ny raha matahora atao eny anivon'izay mpiasa zay. Heritaona zay ny asan'ny tale jeneraly Jirama volana jolay ohatran'izao izy nanomboka nandray ny asany heritaona zay manahoana ny fahitanao amin'ny maha-olo-pirenena indray ty hoe le fomba fiasan'le tale jeneraly fanarenana an'le orinasa Jirama amin'izao fotoana izao. Ny vahiny satria ny vahiny matoa vahiny napetraka teo dia izy aloha izany tsy afenina fa izy no nekeny mpamatsy volantsika tsika mbola afaka tsy maintsy tsy afaka miala amin'izay resaka hatreto aloha izany Jirama tsy afaka amin'izay dia rehefa nisy ny alatra be vava nataona malagasy ny anankiroa ny tena hitantsika songadina teo vola amin'ny miliara fa nitokona an'izay teo anivon'ny Jirama dia lasa tsy natoko intsony ny mpamatsy vola dia nisy aty mpitantana vahiny ity eo manam-piniavana raha ny DG manokana no resahako ny hoe nitondra n'izay fanatsaran'izay zangy izao tsy afaka izy manoloana n'ireo manodidina azy zay ataoko hoe fa réseau matanjaka be dia tsy manam-pidiny izany DG izany isan'ny mahatonga ny olana amin'izao satria ny zavatra tadiavin'ny DG any dia ny hoe ahoana ny fomba ahafahan'ny Jirama maleo tena zay ny tena hoe mission ahafahan'ny ny olona misitraka n'izay angovo sy ny jiro fahazavana ho an'ny rehetra zay ny mission fa tsy afaka izy manoloana n'izay olona manodidina azy zay ka za moa miantso foana hoe raha vao mihitsy aloha raha tena isy ny fanadiovana dia misy ihany koa ny tatitra zay fa za tsy reraka mihitsy mandefa izay tatitra zay amin'ireo mpitantana rehetra hatrany amin'ny filoham-pirenena mahakasika ny zava-pantatro eto anivon'ny orinasa Jirama. Tsy mety hitatra amin'izao ny tohanay mahakasika le tale jeneraly anankiroa izay any ivelany amin'izao fotoan'izao raha ny fantatra moa izany efa tany amin'ny taona 2021 tany nisy nyity fanodikodinana teo anivon'ny Jirama ity mpiaron'izao ny mpanjifa tao anatin'ilay filakevim-pitantanana no nenjehana faraparany teo tamina resaka groupe moa ireny tonga dia angana be nampirina tany amponja sao dia hoe misy miaro ve zany le mpanodikodina vola amin'ny Jirama. Taoriana ny antsoantso izay nataoko foana tamin'ny fahita lavitra sy ny sisa dia
Nisy ny ataoko hoe vokatra, nisy ny voantso teo anivon'ny fitsarana, fa nisy ny hiditra-ponja fa herinandro ihany dia nivoaka izany olo izany a, izy roa lahy mbola any. Izaho moa tsy reraka fa mbola miantso foana ny ministry ny fitsarana, satria raha misy ny mpiteny isan'andronandro tatao izay ohatra ny reraka kely toy izao hoe alao tsy hiteny satria ministry efa niteny hoe tokony efa tsy ho ela intsony ny famoahana azy amin'ny rahalahy, dia izao anefa efa mahatsiaro marary indray aho satria nanantena hoe tao alohan'ny fahazahoana ny fahaleovantena, ny fankalazana ny fahaleovantena pirenentsika dia tokony mba efa afaka ireny olona tsy nanao iny ireny fa miandry aloha hatreto izany hoe manao ahoana ny fivoaran'izay. Izay teneniko hoe misy réseau ao dia alao ny tompony andraikitra ny manam-pahefana no amoaka hoe iza sy iza fa ny anarana ananantsika daholo hoe reto avy ilay tena tompon'izay ketrika eo anivon'ny fitantanana ny orinasa izay. Nanan'ireo mpiara-miominantoka vola amina miliara ny JIRAMA amin'izao fotoana izao, mety hoe inona izany sakana mahatonga ny DG tsy miresaka mitoroka an'ireo zavatra tsy fanarahan-dalàna ao amin'ny JIRAMA fa mbola hoe resadresaka aty amin'ny tambazotra an-tserasera ny mivoaka no hita hoe misy an'izao amin'ny JIRAMA, misy an'izao indray amin'ny JIRAMA. Tia moa manahirana ihany arak'izay nilazaiko izay satria matanjaka be le réseau, tena averiko mihitsy na zahara ny somary sadaikatra ny hoe tena hiresaka an'ilay izy fa tsy maintsy resahana moa izany dia izay teneniko izay hoe ny DG ninona zavatra atao nisy atao DG raha fa mbola reo manodidina reo ny eo dia tsisy zavatra andesy antenainy eo anivony izay JIRAMA izay ka tsara ihany ilay mifampieno dia mino hoe voavaky avokoa sy hita reo pirofo izay nalefako any ambony any mahakasika ny fanadihadiana tokony atao eo anivon'ity orinasa JIRAMA ty izany amin'izao fotoana izao. Nao moa ny teny mahakasika ny hoe ny vola very nataon'ireo sasany tsika malagasy koa tokony ametra-panontaniana ny amin'ny hoe firisan-jato ny fananana eo anivon'izany JIRAMA izany no atsika malagasy sisa aza mieritreritra izany hoe satria JIRAMA dia anay le JIRAMA raha manontolo ny ao anatiny ao, fa teo aloha raha tsaroantsika tsara ny ministra izay niara niasa tamiko dia nanao ny audit teo anivon'izay JIRAMA izay, ny solution zany fa olana voalohany nisy grevy nisy anao inona dia ny fanaovana audit ihany ahitantsika marina dia ny amoahana anao tamin'ny tokony tsy avela isialy eto Madagasikara avokoa ireo mpitantana rehetra satria lasa fomba fanao ilay hoe mitantana dia mitondra ny volan'ny malagasy mandeha mitsoaka ny ivelany dia eo ihany ilay gazy kely tratran'ny fiakaram-by tsy ny sisa ilay fanjakana manetsina an'izay kitapom-bola entina andinana ny JIRAMA izay satria isan'ny pilier anankiray ananan'ireo mpanohitra fitondrana mijoro ny JIRAMA satria hain'ny vahoaka malagasy io rehefa tsy zaka hidina an-dalambe intsony ny olona dia any amin'ilay marary azy no tadiavina voakasika ny fahasalamam-bahoaka, voakasika ny lafiny ataoko hoe izay resaka jiro sy rano fiainan'ny mponina izay dia mila jerena raha misy ny tokony atao lara-pahamiaina izany dia tia resaka JIRAMA ty. Misy an'ilay sata vaovao ihany koa tsy ny eken'ny piasy io le fikitiana ny sata vaovao JIRAMA le hoe société anonyme nisan'ny toeriny teto Antananarivo izy io ihany koa le hoe famonoana ny piasa ny JIRAMA le izy le hoe fanenana piasa manodidina ny arivo mahery eo no piasa tsy maintsy alana nitondra fanazavana moa ny JIRAMA le hoe amin'ny alalan'ny fandehanana misotro ronono no anenana andreo piasa fa tsy misy ny hoe alana. Eo ihany koa ny mahakasika an'ilay hoe fitangan'ny herinaratra raha mpiarina ty sata vaovao ty hoe lasa avo roeny ny vidin'ny herinaratra fihazakazahana any amin'ny privatisation ihany koa io fa hitanao an'izay amin'ny maha olo-pirenena ihany koa. Ny filoham-pirenena dia tompony andraikitra tanteraka amin'ny vahoakany ary tsy misy angamba filoham-pirenena hitady hoe ahoana ny fomba tsy ahatsara laza azy amin'izay fitantanana ny raharaham-pirenena izay matoa misy ny tsy fihetezana dia ny mpiara-miasa mihitsy no tsy afaka ao anatin'ilay izy dia ilaina ny fanavaozana hoe ao raha tsy resaka ankoatran'ity resaka olona eo anivon'ny JIRAMA ty efa nanazava ny tompony andraikitra teo anivon'ny JIRAMA mahakasika ny
rehefa nalana hoe mpiasa esorina dia efa mazava be zay nambaranao zay hoe mety ireo zay mandeha misotro ronono no mijanona fa tsy ny mpiasa madinika ka misy foana ny tetika rehetra entina ataoko hoe anakorontanana ny sain'ireo mpiasa ny mpiasa dia tsy manapidina fa manoloana ny ataoko hoe fanjakana ao anatin'ny jirama ataony reto olombitsy reto dia matahotra le mpiasa tenanao aty hoe ny resaka promotion fotsiny zao mbola misy tsy tafiditra na tanaovako antso azy vety za dia anisany tsy anaika hatramin'ny farany raha tsy tafiditra reny tena olona miasa ny teknisiana tena betsaka ao anaty lisy teknisiana eo anivon'ny jirama zay tsy ekeko za tena tonga dia miteny hoe tsy ekeko fa mila jerenareo haingakaingana voakasika an'izany ny tale teknika sy ny sisa jerenareo reo mpiasa reo fa iango-paradis tsy anaika mety eo anao le fandraisana mpiasa anivon'ny orinasa jirama tohatra ny mangingina ny ambadika any le izy tsy mangingina nisy ohatra zao ilay mpiasa noraisina dia rehefa tonga ny DG dia nahato izy ireny hoe hojerena ny mahakasika azy nisy fanadihadiana satria mety nahita tsy fahamarinana tao anatin'izay fanaovana recrutement izay angamba hoy aho ity vahiny ity dia tokony hojerena satria ny mampalahelo mpiasa jirama zany tsy ampy tena vitsy zany raha tsy teny fotsiny hoe ny misana an'izay resaka teknika zay lasa satria tsisy atao le ankizy efa mbanana tena zany ireo olona ireo hoe mba efa voaray asa kinanjo nisy ny fampiatona dia amin'izao lasa manarakaraka manao anjamany fiantsondreo azy manarakaraka manampy ny teknisiana eny satria tsy ampy ny isan'ireo mpisehatra eny amin'ny vahoaka amin'ny resaka fandaminana ny tsy ataoko hoe tsy fahatombombanana fahatapahan-jiro zay mila jerena zany izy ireny eo am'le hoe fahanteran'ny fitaovana eo moa zany hoe alaolana ihany koa ny jirama raha ny jirama nefa lazana hoe tsisy mpifaninana raha eto Madagasikara fa izy irery mamatsy herinaratra alohan'ny malagasy azo lazaina araka izany fa tokony ho afaka be zany mialatsiny amin'ny fiteny tanora hoe manana fahaleovantena zany orinasa jirama zany tsy miantehitra ny amina resaka subvention omen'ny fanjakana na ny mpiara-miminantoka ihany koa amin'izao fotoan'izao lasa ny mpiara-miminantoka no manara-maso ny resaka jirama raha ny eto Madagasikara ny fahitanao an'izay hoe nisy olona tena hoe nanan-karena tampoka tamin'ny taon'ny jirama ve zany na tonga nyity jirama lasa ohatran'izao ty amin'izao fotoan'izao hoe miantehitra amina fitaovana efa simba efa tany amin'ny fitondrana tany aloha be tany zao vao misy ny hoe parc solaire atsangana ny zavatra mahafinaritra sy mahavelom-panantenana aloha dia efa nisy ilay groupe izay tonga ao Toamasina no resahan'ny filoham-pirenena fa leo amin'le olana hoe ampiakarana azy eto Antananarivo ankehitriny zany no jerena rehefa tonga io miampy an'ireto parc solaire reto dia antenaina ny sy ny vahaolana ka efa mandeha any tokony ho izy raha ny resaka fitantana hoe be dia be ny tsy faly amin'io satria rehefa tafiakatra eto ireo fitaovana izay novidiny ny fitondram-panjakan'ireo dia maromaro ny olona ho tapaka fivelomana eo anivon'izay jirama zay mpampiasa vola indrindra raha tsy tenitsika ny zay no mahatonga amin'ny teny hoe 4% sisa ny an'ny fanjakana eo anivon'izay jirama zay fa raha tonga ireo mety ampiaina ampiakatra ny ataoko hoe anjara ny fanjakana ao anivon'izay jirama zay dia efa hiaron-dotsy ho ela izy io ka mialohan'ny tena andresen'izay orinasa zay sy ny mpiasa ao aminy dia manao tsipaka mialaina ireo mpanan-karena ao anatin'ny jirama zany hoe manao fairano ve zany raha ny manao fairano izay raha tsorina dia hitantsika tsy tonga ho azy ireny sakatsakana tretra na io solika io raha misy dikany io fa antedraiko fa hitondra fanazavana ny minisitra makasika an'izay olana ara-tsolika zay amin'ny firaisamonim-pirenena andray izy ity resaka fangararana amina fitantanam-bola mpanjakana nandeha be ny resaka teo mahakasika ilay TVA maro misorombavom-bahoaka ho ny sasany no tsy mahay mamaky an'iny akory le fampisehoana ilay mangarara ihany koa amina resaka teti-bola mpanjakana manao hoana eto Madagasikara zay ny tena kely fanakorontanana ny olona mivoy an'ilay fahatsarana tsy ampy le hoe raha tia moa ny resotsika dia inavy ny tombontsoa mety ho azo ny omena tombontsoa eto dia voalohany ny vahoaka madinika foana satria ireo maro an'izy dia lay ataoko hoe serasera mahakasika an'izay fampahafantarana n'izay amin'ny vahoaka tsy maharesy an'ireto
mpanakorotana eo anivony zay ataoko hoe tambajotra serasera moa tena ivoizana be ny resaka iny de ny azo zany fitoniana foana no antsoko hoe misy antony ary namoaka moa ny minisitra teo voatsielany amin'ny fampiatonan'izay aloha mandrapa mba ahafahana mametraka tsara sy mandamina ny sain'ny vahoaka satria nisy karazana tsy fifazahoan-kevitra kely tao de averiko foana aminay tsara foana ny mahafantatra ny fampahafantarana indrindrandrindrany ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ny fanomezana sehatra ny inspecteur d'État manontany ny hoe aiza avokoa ny anaovana ny volam-panjakana ny azo raha ataoko hoe tahin'Andriamanitra soma tsara raha efa andolianay olona marobe mpisehatra mpanampy ny vahoaka eo aniva izay ministera fahasalamana izay ny mba hanaovana audit farak'izay angana ty ministera fahasalaman ty de mba tsisy miala eto Madagasikara aloha mialohan'ny voan'ny mangarara rehetra de tiako hoany anatina jiramambo iny filoham-pirenena efa mandeha ny fanadihadita kehitriny fa tiako hoany anatina ministera rehetra ny makirakira ny volam-bahoaka rehetra mba tena hiasa omena toerana omena lanja amin'izay ireo tompona ndraikitra eo anivin'izay inspecteur d'État zay hitantsika ohatra nanome ohatra tsara zao ny PS ny président du Sénat Richard Valmaina makasika ny tsy fahitana vola teo anivony zany androm-panjakana zany tiako anana fahasahina tahaka an'izay avokoa ireo mpitantana rehetrarehetra raha madio ilay ministra tsokony tsy atahotra n'izay audit zay ary miantso ny solombavam-bahoaka ihany koa amin'izay toa-kevitra zay satria matetika de mikatso ao amin'ny antenimieram-pirenena ny fahazon-dalana isava sy anao fanadihadiana anao audit ny volam-bahoaka eny anivon'ny ministera raha za manokana zany mandrisika ary mankahery tanteraka nareo tompona ndraikitra misy olombanina be dia be mitantanao fa mangina tsy afapiry reo no toanako androany reo ny apiako androany ny amin'ny hoe tokony ho sa amin'izay fanatanterana ny asa zay nakinina zay fa raha mirindra araka ny tokony izy avokoa hoe miasa manao ny asa ny ara-dalàna ny rehetra inoko fa tsisy zavatra tokony anahirana ny vahoaka malagasy zany hoe tsy fahampian'ilay serasera ofisialy sy le fangararana ary tatitra ofisialy hoe mahatonga n'ilay ampamoaka saritsariny kely eny anivona tambazotra ny serasera de lasa mampivoaka n'ilay marina tena izy ihany koa le zay le olana zany satria na tsy izy ara lasa izy rehefa tena zay no lancena eny anivony tambazotra serasera eny de lasa mino azy la ary tohatra n'izao manina satria zareo tena efa matanjaka zany izy amin'izay ataoko hoe fanakorontanana ny saim-bahoaka zay fa za miantso fitoniana foana satria ninona de na ikoropaka ohatran'iny eto ary tsika de tsika ihany io fa mila manana faharetana tranatrany efa niaritra n'izay rehetrarehetra zay antsika efa eo amin'le iarina amin'izay ny toe-karentsika hitantsika ny fandrosoan'ny asa teleferika no autoroute izay teraka asa be dia be reny zavatra reny misy moa no mivoy atao inona teleferika sy ny sisa reny ve ho lara-pamena zao tompoko mety tsy lara-pamena amintsika vahoaka fa misy ireo mpandohetra raha tsy laza va sy ireo hotely sy ny sisa mijoalajoala eto mandalo fahasarotany reny olona reny nefa reny no mandoa ny hetra mampiodina an'izay fiainan-dohavana karaha mampiasa mpanjakana sy ny sisa zay mila jerena daholo ary voajeriny filoham-pirenena zay matoa izy nametraka ny reny zavatra voadinika avokoa fa inina moa tsika ararotina anatin'le fahantrana aloha de atao inona tokoa iny bisa raha tahaka an'izao makatsy inina voizina zany rehetrarehetra zany fa mbola misy olona tonga saina ety matoa ny vahoaka androany hitantsika reny tamin'ny fankalazana ny faina amin'ny 20 jona raha ny eritreritra ny sasany de hoe tena tsisy olona mihitsy eo fa hitantsika ny fakatoavana ny fanekeny ny vahoaka malagasy an'izay filoham-pirenena zay ka andre matoa filoha mila mijoro foana mila mandroso foana hita ny finiavanao matoky anao tanteraka zay pombanao izay vahoaka malagasy misy mamaly ato hoe tsy lara-pamehana ilay zavatra nambaran-dramatoa paradis teo fa ny mamaiky ny vahoaka dia ny hoe resaka sakafo ny olan'ny herinaratra ny tsy fandriam-pahalemana tokony hovahana sy ny resaka karama so dia izay aloha sa hoe samy manana ny lara-pamehana hoe reto
aty amin'ny resaka secteur tertiaire ary amin'ny secteur primaire amin'izao no anisany hoe tokony hiazakazahana ihany koa miresaka fahavitantena isika efa zatra notezaina tao anatin'le ho any ambava ihany atreo amin'ny sakafo ihany vary arotsaka dia atreo fa tsika tsy nobiazina amin'ny tokony hanana trano hanana fiara hanana fidiram-bola mahavelona tsy nobiazina tamin'izay tsika dia everiko fa rariny raha toka amin'ny tenin'izany ary tsy manome tsiny an'ireo olona manan-kinan'izany satria izay no nanabeazana azy fa androany amin'ny teny hoe mila mijery lavitra tsika mila mihoatra amin'izay satria maninaka isika rehefa mivoaka ny ivelany mahita ny fijoalajoala ny fotodrafitrasa ny sisa tena hoe makery aminay na Tour Eiffel atao azo hoanina angasa ny Tour Eiffel zany fa tsika malagasy ny voalohany makasary rehefa mba mandeha makany Paris amin'izany Tour Eiffel zany seho ny any Dubai sy ny sisa trano aty fa manintsika vao manangana building etsy vato dia efa mandeha ny hoe tsy lara-pamena fa jereo io fa tahaka an'izao ka mila ovaina ny toe-tsaina mila hoe mivoatra isika makany amin'izay fiazakazahany fandrosoana maneran-tany izay ilay fandrosoana eto tsy ilay fandrosoana hoe misy vary sy hena ao ambany sy mila mahay misakafo ihany koa tsika raha resaka famokarana zany tokony tsy hanana olana satria manana tantsaha be dehibe tsika efa miezaka fitondram-panjakana mitondra ny lafiny rehetra na famatsiana masomboly ny fanomezana fanofanana ny tantsaha eo ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa ny todrano sy ny sisa anatina tetikasa programam-panjakana reny ny tokony ho jerentsika fa tsy ilay andro any zay ny ataoko hoe efa hiaryn-doha raha resaka hoe jirama sy ny sisa efa hiaryntsika satria le groupe efa ho atamatavy efa mandamina ny teknisiana amin'ny fampiakarana azy aty ny ahafahana mizaran'izany isa-tokantrano indrindra ho an'ireo orinasa dia miandry sika efa ho avy keo rehefa vange io olany angovo io dia antenaina fa ho avy ny mpamazy vola dia hanana asa za moa ny antony tolomako ny adivako hatramin'izay dia hoe tsy ilay tsy mandiso an'ilay fizarana ny koveta sy ny vaditsinjo tena isorako be dehibe satria za koa raha isany ataoko hoe manao an'izay resaka sosialy izay mizara ohatra na vary 5 kapoaka raha ho an'ny olona fa zany tsy andeha ho resahako hoe zange manao an'izao fa entiko ilazana hoe isorana azy ny fitondrana manome an'ireny mitsinjo an'ilay vahoaka fa tsy midika hoe mijanona amin'izay fanomezana fa foezaka ireny ny lavitrezaka malavitrezaka azy efa mandrositsika zany tsy voatery hoe vokatra eny atenda ny fahaizana amin'ny sakafo tsika manana voankazo atsirabe manana be dehibe ny resaka voankazo ahondrana daholo ireny fa tsisy misitrika ny vahoaka ny tantsaha tsy dia mazoto loatra amin'izay lafin'izay ka tsara le ataoko hoe voky mihinana fa mila mijery lavitra koatra leo anaty vilany mila manana fiara mila manana trano mila manana asa zany ny zavatra indrazana ka hiteraka asa ho atsika ny fananganana n'ireo fotodrafitrasa be dehibe ireo mba tsy hijanona amin'ilay hoe andeha hanao composé dia hanao sandwich dia zany ange fivelomany io le io ara zao vao nasiany sasankeliny ataoko hoe fitaka be vavany amin'ny ataoko hoe fanapozinana nahitana olana ny rumeur na amtehana n'ilay orinasa izay tsy toka hoe tsy tsiny fa mafy be izay fanakorontanana ny saim-bahoaka izay dia ezahana voizina hoe mahafantatra amin'ilay menaka mora izay ataoko hoe sahaza ny fahefa mividiny isa-tokantrano izay ka za manokana tena mpihinana n'iny menaka iny raha ny teny ny ministera ny mahakasika ny hoe nisy ny orinasa noho ny tebotebontsika vahoaka dia nahaka n'ilay échantillon ny ministera ny varotra anaovana fitsiriana ny mahakasika hoe move tena ity marina fa efa nanazava sy nanambara izy ireo fa azo hohanina tsara na ny an-tanana ny rehetra fotsiny dia hoe mba eny amin'ny toerana azo antoka re tompoko manjifa n'izay menaka izay aza matimaty n'ilay mora sy ny sisa fa mila mandeha amin'izay toerana azo antoka izay rehefa manjifa an'izay menaka ampiasaina izay zany isika nyresanao teo ny mahakasika ny resaka audit fanaraha-maso amin'ireo androm-panjakana sy hoe zampandraraha-panjakana maro samihafa amin'izao fotoana izao nisan'ny sakana hoe anao teo ny amin'ny antenimieram-pirenena tsy ahafahana hoe manenjika an'ireo olona ambony na ahitana hoe nanao fandikan-dalàna tamina fotoana nitondrany ny tantana ny sahana ny raharaty eto amin'ny firenena mety hoe inona no mahatonga an'izay zavatra izay tsy mety tanteraka mihitsy le hoe fanenjehana an'ireo olona ambony eo amin'ny antenimieram-pirenena mbola tsy misy fankatoavana izy io tsotra be valiny kolokolo eo
zay ny azy ilazana azy raha misy zany kolikoly tsika tsy le kolikoly manome kely 50,000 rehefa mavita zavatra sy 20,000 ariary nge no tena hoe antsony hoe kolikoly mampahatra antsika fa le kolikoly ngeza be goavana be amsihatra amina androm-panjakana ngeza be reny de zao a zany mino manana maro anisa ny fitondram-panjakana ny zay anteny miara-pirenena zay manohana ny filoham-pirenena amin'ny atongavana amin'izay fandresena ho fandresena vahoaka malagasy zay miantso ny vola tsy angidina roviana mila misainsaina ny farany sika raha miala eto tena tsy hitondra na ny ariary zay tsy mahataitra loatra tena be dia be ny hoe zavatra azo atao raha ohatra ka ny anakarena ny tanjona fa zao ny ataoko hoe ilay mpitondra manana fatahoran'Andriamanitra ny tena angatahako foana mba mahatahora tompoka an'Andriamanitra ianareo mpitantana rehetra ianareo manam-pahefana rehetra aoka mba tena anjaka ny hitsiny ny fahamarinany eto amin'ny firenena zay ny efa namoizany nain'ireo razantsika tany aloha antony mbola hijoroana andrany etsy kivy namoizanaina satria tsy ny rehetra no samy resaka oatra zao fa matahotra ny olona fa za tena efa zay hoe Andriamanitra ny atahorako de za zany miantso ny androany hoe aoka mba samy tompona andraikitra ianareo matahora n'Andriamanitra rehefa misy ny tsirariny andao tena hiaraka ifandrimbana hamongotra an'izay satria miravoravo tanana ny vahoaka kivy ohatra ny valala voatango izy ireo zay nanome ny ataoko hoe fitokisana amin'ny filoham-pirenena de ny zavatra misy rehefa misy ny tsy fihetezana ataonareo olom-boatendry olom-boafidy sasasasany de voatora-bady foana ilay filoham-pirenena ka marary anay zany zavatra zany na ny opa sy ny sisa azo fa zany akory tsy natao hoe hipetrahana fotsiny na anginana fa efa nisontroana ny aleko maty le ho an'ny tanindrazana dia hatramin'ny farany zany zay tolona ho ataontsika ho an'ny fiainam-bahoaka sy ny sosialim-bahoaka zay. Mety hoe sao resaka hoe kinamanamana ihany koa mahatonga an'ity haute cour de justice sans mihetsika ity ao amin'ny anteny maera-pirenena hoe sakana teo hoe namanay tsy azo enjehana fa enjehana ihany koa ny zay rehefa miala eo amin'le toeranay. So de zay atombonana ho ale izy io zany tena atombonana ka fahatongavan-tsaina ny tsirairay moa fe tena te handroso maro antsika sa hoe rehefa mandray ny million amin'ny asa zay nanendrena de tsy te halala le madinika de zay ny tsoka le tsisy vahaolana ankoatra ny fanivana toe-tsaina sy ny fahatahorana n'Andriamanitra ny azy vavaka andoliako foana hoe ome mpitondra matahotra n'Andriamanitra mba ahafahandreo madinika ireo satria lasa manjaka zany le tsy maty manoty fa ianao mampalahelo ange fa ny ananay zany mahita hoe iny izy nangalatra koa de misasa izy firy-taona fa misy ny mangalatra tena toa de volamena 4 kilo eto Madagasikara fa aiza mangalatra amin'ny miliara fa aiza ny fanarana azy reny tsy amperinandro izy de mivoaka kolikoly ane zany ka le kolikoly ny mampahantra tsy enjehana miesaka ny Bianco mandritra manisoratra eny anivony birao-panjakana sy ny sisany aminay tsy mandray vola tsy mandray kolikoly fa tsy mahafoana an'izany tsy mahafoana an'izany zany fa mila jerena zany hoe rehefa misy ny tratra de tena atao vitam-bahoaka mihitsy mba hanana le vahoaka fahatokisana na izy na iza de tokony tsitsitsy mihitsy ny amin'izay mpanao ratsy zay sy mpamboatry ny firenena zay fa tsika manana fonja malalaka ny angatahako hoe mba ny atany mora ohatra mba zay anao zany mba hafindra le merci atosika fa alao le galifantsy le mpanao politika sy ny ana rehetrarehetra alao reo no ao atany mora ao izy mahita tsara ny tena fandeha rehetra zany aty fa tsy hoe mandeha ao izy herinandro de mivoaka tsy eto zany aloha sahako no miteny hoe natao an'ny madinika ny fonja fa tsy natao an'ny olona manan-katao eo amin'le hoe fanjakana tsara an-tantana isan'ny vinan'ny filoham-pirenena izy io ny rafitra miady amin'ny kolikoly raha ny eto Madagasikara dia azo lazaina mbola eo ambany fiahina ministeran'ny fitsarana sao de tokony afindra any amina présidence izy io tonga de eo ambany fiahin'ny filoham-pirenena zany afana tena hoe mitoroka fa raha mbola ny ministera izy mety hoe mbola mety isy zany hoe resaka intervention zany fampiresahana fotsiny ko de telefona de mijanona le raha sa manokana isan'ny ataoko hoe mpitolo eo an'io za ministera fitsarana zany ary nanana
ataoko hoe fanantenana be eto amin'ny ministra ankehitriny a mbola mitazona izay hatramin'ny androany a mbola miantso azy ny amin'ny hoe tsy vitany antso fotsiny ampy tsara izy ity hoe okara olona azo atao an'izao fa mandehanareo mahitsy ok'izay ny kolikoly fa mila fandraisana andraikitra tena entitra mijery ny pitsopitso rehetrarehetra fa raha tena hojerentsika tsirairay ny zava-misy eo anivony fitsarana zany a reraka be za maraina mandra-parivo ny andro dia eo matetika amin'ny olan'ny olona dia eo matetika fa tsy moramora ao maka hery tsara izay manao ny asa ny ara-dalàna ihany koa amin'izay fampanjakana ny fahamarinan'izay fa sarotra be ny asanareo indrindra manoloana nareo ataoko hoe tsindry izay nolazainao teo tena misy izany fa miantso foana izay fahatongavan-tsaina izay hoe reraka efa reraka angeny malagasy efa tsy mahita tenenina intsony efa zarara velona sisa miandro hoe roviana ny mazava ny posaka fa ndraky ny androany a tena hoe mizaka ny seran'ny aina ny vahoaka malagasy. Nisy ny kongresy ny antoko vovonana miaradia amin'ny fitondrana tany amina faritra tamin'ny faraparan'ny herinandro lasa iny manahoana ny mety hoe fahitanao ny firafitra tokony ho an'izany ministra mpiara-miasa filoham-pirenena izany isan'ny songadina ohatra le hoe aleo mba olona sady teknisiana no mpanao politika no mipetraka amin'ny toerana ministra satria le hoe tsy afaka miaro ny filoham-pirenena toy izao ataonao izao rehefa misy zavatra mitranga anankiray fa tonga dia lasa ny filoham-pirenena no enjehan'ny olona nefa mety hoe misy ministra eo misy olom-panjakana maro mbola afaka tonga ny filoham-pirenena. Ny zava-misy eto ange ao aorianan'ny fanendrenan'ny olona anankiray dia malokaloka ao ambadiky le teknisiana izy izay daholo ny zava-misy dia izay tsy miteny izay tsy maneho hevitra dia olona kely anankiroa sy telo ary avelany ary no manjaka any anatina tambazotra serasera mandefa ny ataoko hoe fanakorontanana ny sain'ny malagasy fa raha samy tompona andraikitra avokoa ireo olom-bitendry rehetra ireo dia ngambany tsy tonga tamin'izao ny firenena ka fotoana izao mino fa mialoha ny fahatongavany vondrona sadaiky eto a Madagasikara dia izy izay fanovanana izay gouvernemanta izay misy betsabetsaka efa hitantsika nazahoana fitaraina anao dia antenaiko fa olon-kendry ny filoham-pirenena sy ny prime ministra izay mbola andrandrainay vahoaka malagasy maro anisake-hetriny ny amin'izay hitondra fanovana izay mba tena izay olona vonina isehatra iosina hiaraka amin'ny vahoaka mba tena ho tsapany vahoaka eny fotony fa manana mpitondra izy dia mila mahay manao sivana tsara an'ireo olona izay hiaraka hiasa aminy izany fa tsy le olona hialokaloka fotsiny misy angena ministra raha tsy azonao amina ataoko hoe vaovao izany raha tsy misy mamay azy hoe mirehatra misy afo manino ty izy mamono afo izy zay vao miazakazaka makeny amin'ny tele mandeha makery fa mandavataona izy tsy hitanao dia za matoko filoham-pirenena hatramin'ny farany. Mbola vonina andefa taratasy fangatahana ho ministra ve zany raha matoa haingo-paraty amin'ity manaraka ity? Ie nisy ny ataoko hoe etaeta fa za zany manao andreny zavatra ireny zay no ataoko hoe mampiavaka kely amin'ny mpanohana ny filoham-pirenena za dia tsy mba anatin'ilay fikafikambanana ity fa za manana fikambanako izay manohana filoham-pirenena ny antony matetika misy kajikajy anatin'ireny ka za tsy tia kajikajy nandefa ny fangatahako ministra ihany-ponina amin'ny ataoko hoe miainga afa-tsy anatin'ny vahoaka madinika izay ny sehatra sosialy malala tsara ny fahoriany ny vahoaka no antony nandefasako an'iny dia mbola ao amboditsoro ohatra ao iny dosiako iny raha misy ny ataoko hoe fijeren'ny filoha azy arabasoa arabatsara fa tsy manakana ny asa sosialy tsy ho atao izany fa le hoe sehatra ny hoe mbola andefa ve alao angambany angataka amin'Andriamanitra aloha hoe mbola tokony amerina ve sa tsy amerina intsony fa hatreto izany dia ny hoe miady amin'izay resaka sosialy izay mijery ny fomba hanomezana aina ny vahoaka satria izay no andrasan'ny olona reraka na ara-moraly na ny rehetrarehetra dia miezaka mizara an'izay kely ananana mba tena ho aina ny ofisina na ho ministra na tsy ho ministra dia mba tena ho aina ho an'ny rehetra sy ny manodidina ny ofisina eto amin'ny firenena hoe mandeha izy dia metehatra aminao mbola manana ny haingo-paradia izay dia efa zava-dehibe izay zavatra izay. Amin'ilay resaka sosialy sao dia tokony edina ihany koa ty fahalalahana iteny
iteny ity tsy hoe anongampanjakana fa hoe iteny le hoe hitoroka miady amina tsirary matetika lasa atahoran'ny olona izy io le hoe miteny mitoroka ny zavatra hoe misy zavatra tsy mety ity aminay de sangisanga hoe gagazo ho anay aloha ho anay izay ataoko hoe mpitarika zay de efa mivonona foana iny kotsina nenikandra zay zany raha tsorina de rara vitsy anisa eto Madagasikara fa ny tiana tenenina ao anatin'izay fahalalana zay tsika somary mivoana le fahalalana ny hevitra tsy midika hiteny ratsy olona na amorina laingy na ana ratsy olona fa milaza ny fahamarinana ampamendrehana rehefa zay ny atao de anatin'ny fanarahan-dalàna cybercriminalité moa iny natao tena hoe hiasa manoloana an'izay satria ho an'ny tenako manokana zao de isan'ny voaompa indraindray ina ohatrao mahazo teny be de be eny nisy ny antso nataoko ny fitsoriana teo anifon'izay cybercriminalité zay satria ny olona indray mieritreritra hoe demokrasia de afaka miteny ratsy olona na afaka manokana tsy mahay miaina an'izay fahalalana zay fa mila ianarana zay mila jerena zay hoe aizany tsy hoe andeha hitenenana ratsy olona zany fa fitaizana ny sehatra rehetrarehetra de tsy tokony fanometsina ohatra hoe misy ny opa sy ny siseny de aveo nao atsona de iny ianao de hoe mametsina le fitondram-panjakana indray aveo fa zay nisy indreny rantsana vela ireny miara-miasa asoan'izay fiarahamonina malagasy zay ka tsika malagasy olon'ny fihavanana olon'ny firaisan-kina ary zay ny tena tanjony eto ny amerenana an'izay tahaka ny tany aloha ny rafim-piarahamonina tena malagasy nipetrapetraka avokoa eto ny ray aman-dreny eto ny zanaka tia ny anadà tia ny anabavy tia ny zoky tia ny zandry fa ankehitriny na de ataoko hoe olona tsinitsiny ery raha ataoko hoe mbola zaza tsy de ahoana akory de mahavita manompa sy miteny ratsy olona lehibe anankiray ny fitovim-pijery tsy voatery zay ny izy raha ny loha samy mana fijeriny fa tsy hoe rehefa tsy manaraka ny anareo de andeha ho paina alohantsika ifampitaiza ao anatin'izay ataoko hoe ny mety sy ny sosiny tsara ho an'ny taranaka zay